Ny fanainao masina Jesosy Kristy Tompo izay ty anatinay dia angatanay taridalana anao raha amaky ny teny, amaky izany tsisy diso, andray ny afatra tandrifanay tsirairay, ampitombonay ny finoanay anao ary ahazanay mametraka mandrakariva eo am-pelatananao ny fiainanay. Manatrefeno izao fotoana izao Jesosy Tompo tsara, amin'ny anaranao no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ao antsika androany dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Genesisy. Genesisy 15:1 andininy 8 ka hatramin'ny 9. Ny teny rehetra dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny teny Jehova tamin'ny fahitana ka nanao hoe: aza matahotra ry Abrahama, izao no hampinganao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Ary hoy Abrahama: Jehova Tompo, inona nomenao ahy? Izao mandroso fahaterana nefa tsy manan-janaka. Ary ny ho tompony ahy dia ilay Elezara avy amin'ny Damaskosy. Ary hoy koa Abrahama: indro izao tsy nomenao farandimby, ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no andova ahy. Ary indro ny tenin'i Jehova tonga taminy hoe: tsy andovanao izany, fa izay aterakao dia izy no andovanao. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe: jereo angeny lanitra ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao dia hoy izy taminy: ho tahaka izany ny taranakao. Ary nenan'i Jehova izy ka ny sainy ho fahamarinany izany. Mbola hitoy ny vaky teny. Ho toizantsika ny vaky teny dia ho hitantsika ao amin'ny Jaona 5:5-7 ka hatramin'ny 9:7. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Jesosy nandre fa efa androany lehilahy, ary raha efa nahita azy izy dia nanao hoe: mino zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namalaka nanao hoe: iza moa no izy, Tompoko, fa mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy: efa nahita azy ianao, sady izay miresaka aminao izao no izy. Ary hoy izy: Tompoko, mino aho, dia niakohaka teo anatrehany izy. Ary hoy Jesosy: ho fitsarana na tongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga jamba kosa amin'ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy no nandray izany dia nanao hoe: izay koa va jamba? Hoy Jesosy taminy: raha jamba ianareo dia tsy ho manan-keloka, nefa hoy ianareo ankehitriny: mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo. Mbola toizana ny vaky teny. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Romanina 4:1 ka hatramin'ny 12. Mbola vakiana hatrany amin'ny anaran'ny Tompo. Inona ary no holazaintsika ho efa azon'ny Abrahama razantsika araka ny nofo? Fa raha asa no nanamarinana ny Abrahama dia misy reharehany ihany, nefa tsy amin'Andriamanitra. Fa ahoana hoy ny soratra masina? Ary Abrahama ninan'Andriamanitra, ka dia nasaina ho fahamarinana izany. Ary ho amin'izay miasa dia tsy isaina ho fahasoavana ny karama fahotrosa, fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoana no isaina ho fahamarinana. Dia araka izany koa no lazain'i Davida: fa sambatra ny olona izay isain'Andriamanitra ho fahamarinana tsy amin'ny asa. Sambatra izay voavelany ny elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra izay olona tsy isain'i Jehova eloka. Koa izany fahasambarana izany moa ho an'ny voafora va sa ny tsy voafora koa? Fa lazaintsika fa ny finoana no nisaina ho fahamarinana ny Abrahama. Ary ahoana no nanisana izany? Tamin'izy efa voafora va sa fon'izy mbola tsy voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory, fa fon'izy tsy mbola voafora.
ary ny famorana izay famantarana dia noraisina ho tomboka sy amin'ny fahamarinana amin'ny finoana izay nananana fony izy tsy mbola voafora mba ho rain'ny olona rehetra izay mino izy na dia tsy mivoafora azy mba isaina ho an'ireny ny fahamarinana ary ho an'iray ny voafora dia tsy izay voafora ihany fa izay mandeha araka ny didin'ny finoany Abrahama razantsika koa izay nanana ny fony izy mbola tsy voafora ray masina manamasinana ny fahamarinana ny teninao andeha raha-mitsaransika itsena ny afatra ny tenin'Andriamanitra. Sakaisa yana Andriamanitra fiadanany ampitombo lalandava ny finoantsika amin'ny fahalalana tsara azo Andriamanitra ray izy Jesosy Kristy sanany tombontsika. Amen. Favaka isika. Andriamanitra rainay ianao, Andriamanitra miteny ianao, Andriamanitra mampianatra ianao, Andriamanitra mitaiza ianao, koa tezao zay fa ondronao ary ataovy eo ambany masonay ny afatry ny teninao, aizanay mandeha amin'ny finoana dia taio sy tario ny sainay mba tsy riorio fa hifantoka tsara amin'ny teninao. Dia mitenena Jehovah fa mihaino izay mpanomponao. Amen. Ny Jaona toko fahasivy andiny fadimy amby telopolo ka hatramin'ny faraika amby efapolo ry havana. Jaona toko fahasivy andiny fadimy amby telopolo ka hatramin'ny faraika amby efapolo no toritentsika amin'ity fidirana faharoa ity. Dia ataontsika hoe teny mandidy io filazantsara araka ny Jaona io. Raha teny mandidy io dia hoe iaino ny finoana, iaino ny finoana. Ahoana hoe iaino ny finoana? Satria amin'ity péricopitentsika volana septambra ity moa zany dia hoe velon'ny finoana ny mpino, velon'ny finoana ny mpino, iaino ny finoana. Ny anankiray aloha zany angatantsika amin'Andriamanitra dia mba hifantoka tsara ny saintsika ka tsy riorio. Ty io no manahirana amin'izao fotoana izao a, be dia be zavatra ao an-tsaintsika dia miriorio eny ny saina ary dia lasa aretina mihitsy le izy. Misy boky anankiray izay mihitsy moa, boky navoakan'ny université any Paris, miresaka ny hoe la maladie de l'attention, dia hita ao tokoa ny hoe tena aretina ndraindray tsy dia tena mifantoka tsara. Ka dia mila mifantoka tsara tsika, vavaka no azahoantsika mifantoka tsara ao anatin'izay. Faharoa rehefa miresaka hoe iaino ny finoana, misy nalasa ny eritreritra fa lazaiko ihany tamin'ny fidirana voalohany ity. Tamin'ity volana ity moa zany a, tamin'ny volana lasa iny noho ny adidy aman'andraikitra eto amin'ny fiangonana dia nisy fotoana nandeha tany Fort Dauphin
satria tany synoda lehibe synoda lehibe natreny nefitsikemo io dia be dehibe ny fiangonana miorona any be dehibe mihitsy be dehibe mitokana fiangonana nandeha tany président tamin'ny fotoanandro dia mitokana fiangonana isa roa telo efatra manao fiangonana any daholo ny akamaroan'ny fiangonana tia Antananarivo dia tany zany nisy an'izay anankiray izay fa ny tatia amin'ny ilany taty indray rehefa avy eo dia nandeha tatia Mahajanga taty dia moron-dalana rehetra feno fiangonana vaovao fiangonana vaovao dia ny fanontaniana zany mba iombona antsika amin'ny gentiliste dia hoe maninona ary ny tsy miova mihitsy ny fiainan'ny olona nefa feno ny fiangonana atao foana ny fiangonana miorona foana mitatra foana tamin'izay vao nanomboka ny asa tato amin'ny FJGM eninjato sy arivo nisan'ny fiangonana eninjato sy arivo zato mahery kely tamin'izany mpitandrina mbola vitsy kely eninjato sy arivo nisan'ny fiangonana tato mbola mijatony eo zany mpitandrina amintsika miteny zao efa any amin'ny efajato sy sivy arivo any tsika zao eto Madagasikara miampiny any ivelan'ny Madagasikara dia mampanontany tena zany hoe fa maninona ary ny tsy mampiova ninona le izy misy valiny mazava ihany azotsika raisina tao amin'ity filazantsara ity dia zao iainana ve ny finoana iainan'ny olona ve ny finoana tena iainana ve ary fantatry ny olona ve zay inony afaka miteny taka amin'ny Paoly ve ny olona hoe fantatro zay inoko tena mahafantatra zay inony tokoa ve ny olona rehefa mamaky an'ity filazantsara ity tsika dia misy zavatra anankitelo tazantsika ao ny anankiray dia ny fiainana ny finoana io dia mila ianarana io finoana io ianarana io faharoa dia mila fantarina zay inona isa marina ny inona ary fahatelo dia mila tanterahana zay inona io zavatra anankitelo io zany natao hoe fiainana ny finoana rehefa mamaky ny filazantsara araka ny jaune sika Jesosy nandre fa efa noroandra lehilahy rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao zany mbola fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao raha mifantoka tsara tsika zany dia fanontaniana mbola mipetraka ao an-tsaintsika foana zany toy ny manontany antsika lalandava ny tompony manao hoe mino ny zanak'Andriamanitra ve nareo tena mino ve nareo izy moa zany zanak'Andriamanitra zany Jesosy Kristy tena mino an'izany ve tsika ary misy teny anankiray mahafinaritra misoratra masina dia ny tenin'i Jesosy manao hoe ny zavatra rehetra ozy izy dia hainy mino amin'ny finoana ny Jesosy Kristy io zany dia be dehibe ny zavatra mety ho vita azo atao be dehibe zavatra mety ho vita azo atao rehefa mamaky ny soratra masina ianao atao amin'ny Genesisy dia tsy hoe miainga amin'ny porofo ny azahoana mampiasa ny finoana miaina amin'ny finoana tsy le arak'ilay tenin'ny atoko-pinoana sasany hoe tsy zay tsy mitoro tsy misy inona moa izy